Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra, manolotra anao Ny vaovao. Raha te hampirindra sy tiana mora fiainana andavanandro, safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna sy Horizon Itos. Noravana tsy tamin'ny orana no azo ilazana ny fihaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavamboaka io marana io tetsy Tsimbazaza. Fandenim-potoana sy fandrembirebe no ny heveran'ny solombavamboaka izany. Mananjo tahaka ny olona rehetra ny voafonja ka tsy miendrika hiara-ny herisetra. Tsy maintsy manao ny asa ny fitsarana amin'izay fantatra nanao ny herisetra. Io ny fanambaran'ny fitsarana avy any Manakara. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao, raha ny fanazavany antoka MFM. Ny fanitsina ny lalam-panorenana no heverin'izy ireo amany olana. Taoriana ny fanampin'ny tanora malagasy miara-miaingana ny tantsaha eny Manandrina, niakatra ny vokatra ankehitriny. Tratra ara-potoana ihany ny vokabary. Vaolana maharitra miainga avy any fotony no tokony atao ho ny antoko malagasy miara-miaina. Maresaka iraisam-pirenena tsy ho isan'ireo hiara anantotosa ny COP21 tapaka tao Paris, États-Unis araka ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikanina Donald Trump omaly. Fifanarahana vaovao no arosony raha ny nambarany mitsipaka izany ny filoha Frantsay. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany hanomboantsika ny vaovao tontolon'ny politika avy hatrany. Noravana mialoha ny fihaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavamboaka io maraina io tetsy Tsimbazaza. Fandanimpotoana sy fandrembirebena no niheveran'ireo solombavamboaka izany satria tsy nisy valiny fantaniana izay napetraka izy ireo. Fanadininy Andry Raharson. Notsaina indray ny lalàna io maraina io teny Tsimbazaza. Raha devitra ny voalaza ny lalam-panorenana tokony fanaovan'ny solombavamboaka sy ny gouvernemanta dia notapahan'ireo solombavamboaka 30 sisa tavila tamin'ny tsangatanana tamin'ireo ora sasany maraina fa voalena antsoratra ny fanontanian'izy ireo. Dia ireo vina no fantatry ny vahoaka izay valiny antsoratra izay. Tsy nisy ny adevitra, dokadoka mipetsaka. Vondrona parlementaire iray tamin'ireo 20 misy any amin'ny teny miram-pirenena no hananakina ny fitantanan-draharam-panjakana izay tsy mandeha amin'ny laonina. Ny vondrona parlementaire Timmas dia nisafidiny angina. Ny fomba fiasa toy izao no mahatonga ny firenena ho gisitra mitaha amin'ireo firenena hafa raha nambaran'ny solombavamboaka voafidy tany Kongo. Izany rehefa mandinika an'ity fihaonana nataon'ny solombavambahoaka sy ny mpanatanteraka ity dia ny zavatra tsikaroso dia gouvernemanta miorakoraka ary milaza fa afa-po ary miasa be. Le olom-boafidy mahita ary misaotra fa hoe niasa le gouvernemanta
nefa le fiatraikalizy amin'ny firenena sy amin'ny piraitan-drazana ary isa-tokantrano tsy hita mihitsy dia izay ny toe-javatra misy dia io le firenena fa tsy gaga mihitsy amin'izao fotoana izao raha mahita hoe gisitra eto anivon'izao tontolo izao satria izany ny zavatra misy. Tsy mety alavitra ny gouvernemanta ary tsy mafeny ny asany fa mora fitahana amin'ny kely ny solombavam-bahoaka. Ny fahefanampanao lalàna tokony tsara ny asan'ny gouvernemanta tsy manao izany koa tsy mahagaga raha tsy misy fiatraikany any amin'ny vahoaka ny asan'ny gouvernemanta hohatrany ity solombavam-bahoaka ity. Izany hoe tsy manana vision na hoe kely le vision n'le gouvernement dia lay solombavam-bahoaka indray dia tonga amin'le teny frantsay hoe content de peu, izany hoe afa-po amina zavatra madinika ka zany dia azo andraisana fehi-kevitra anankiray hoe mbola lavitry ny afo ny kitay ho amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Miankina tanteraka amin'ny fizotran'ny asan'ny androm-panjakana no miantoka ny fisarahan'ny fahefana izay miantoka tanteraka ihany koa ny fisian'ny firenena tsara tantana sy tandalàna. Saingy raha ny zava-misy any amin'ny teny miram-pirenena ankehitriny no hanantenana izany dia mbola lavitra ny ezaka. Mahakasika ny raharaha manakara kosa indray dia mananjo tahaka ny olon-drehetra ny voafonja ka tsy mendrika ampiarana herisetra. Raha hita fa mitombony na ny fampiarana izany na iza nanao izany tsy maintsy manao ny asan'ny fitsarana. Io ny nambaran'ny fitsarana avany manakara. Iandra Arson Atrano. Tao amin'ny fanadidina natao amin'ny fitsarana manakara dia mpandrarahan'ny fonja misy efatra no namohan'ny fitsarana manakara didy. Ny alarobia faraka amin'ny 30 Mey lasa teo no nirasatry voninina natao tamin'ny vafonjy iray tao amin'ny fonja manakara. Ny telo tamin'izy ireo ny eo amin'ny fitsarana sazy miatra roa taona miampionitra iray hetsy ariary. Ny iray kosa sazy miantona miampionitra iray hetsy ariary ihany koa. Fitsarana adeloka izay na voasazy mpandrarahan'ny fonja miisa efatra izay samy voapanga nanao vony soratra tamina voafonja iray tao amin'ny fonjaben'ny Manakara ny andro ny 17 Janoary 2024 lasa teo. Tiana ihany ny manamarika zany fa vony soratra miteraka tsy fahafamiasa 1 andro izy io. Ilay voafonja zay tsy maintsy nahiditra hôpitaly avy hatrany. Tiana ihany koa zany ny manamarina etony fa nandritry ny fotoam-pitsarana izay indrony fanesy dia samy tsisy niatrika avokoa ireo voapanga efatra voalaza ireo. Eny fanadia nanaovana fialanenina azy ny fiantsona azy ireo izay mbola namafisina tamin'ny alalan'ny chef d'établissement izay Maria Keto ihany koa fa vavolombelona niatrika an'izao fitsarana izao hatrany am-boalohany ary tsy natrehan'izy ireo ihany koa io famoahany didy io. Ny ireo didy mivoaka ireo dia nitokona amin'ny mpiandry-fonja Manakara. Efa misy ny fampiresahana sy ny fanantonana eo amin'ny fitsarana Manakara sy ireo mpiandry-fonja eo ambany fitaria ministera mpiay azy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny antoko MFM. Ny fanitsina ny lalam-panorenana no everin'izy ireo amany olana. Fanandiny Fezoro Rafaly. Nivoaka tamin'ny fahanginany rehefa tsy nandrenesapeo nandritra ny fotoana maharitra ny antoko MFM. Laza ity antoko ity fa tsy mandeha amin'ny laony ny fitantanana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ary tsy ahitany ny fitondrana vahaolana ny kasika ny fitangan'ny vidim-piainana sy ireo teboka mampikaikaika ny vahoaka malagasy. Tsy mazava kosa ny valitenin'ny filohan'ity antoko ity raha nanontaniana mikasika izay toerana raisin'izy ireo marina manoloana izay tsy fahombiazan'ny fitantanana ny firenena izay. Tsy mandry ny tany satria mandeha ny amboletra isan-karazany. Izay ndray tsy mandeha mahavita na tsy mahavita. Tsy izay ny tsarana azy. Fa izao kosa ny tsarana azy hoe ny olom-boafidy aloha dia aloha anao ny asany. Na misy aza tsy vita, eo gouvernement azo vanany azo amboarana. Ny fanitsina lalam-panorenana no ambaran'izy ireo hitondra vahaolana mikasika ny fiainam-bahoaka sy ny fitsinjaram-pahefana eto amin'ny firenena. Mba ahafahana miala amin'ny fitsaram-bahoaka, mba ahafahana miala amin'ny tsy filaminana ankehitriny, dia ilaina ny manangana ny fokotany ho rafitra itsinjaram-pahefana.
ny lalam-panorena ankehitriny anefany a dia tsy mamela an'izany. Izahay zany dia milaza fa fokotany dia tokony atao vondrom-baoka ny anjara-pahefana mba ahafahany vahoaka mandray atanana ny hoaviny sy ny mikasika ny fiainam-bahoaka. Zay zany no angatahana fanitsinana lalam-panorena fa tsy fanovana lalam-panorena. Misy amin'ireo firaisamonim-pirenena, mpanao politika ary mpanjinika ny fiainam-pirenena nefa no milaza fa manana lalàna tsara rafitra i Madagasikara na tsy tonga lafatra aza ny lalam-panorenana. Ny fampiarana sy fanajanana azy no tsy tomombana, tsy fanajana lalàna izay miatomboka avy any amin'ny mpitantana ka manaraka ho azy ny vahoaka raha tsy ilaza fa tsy nitsombola fananganana ny Haute Cour de Justice taona sy tapany aty aorian'ny nipetrahan'ny filoham-pirenena tamin'ny toerany izay azo lazaina ho fanitsakitsahana tanteraka ny lalam-panorenana. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny tatitra sy ny mangarahara ary ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Arak'izany, tsy ny fikitiana ny lalam-panorenana no mahamaika sy hamany olana ny fahantrana sy ny tsy fandriampahalemana mianjady amin'ny vahoaka malagasy fa ny fanajana lalàna velona efa misy aloha, ampirindra ny fiainam-piarahamonina amin'ny ankapobeny sy ampahomby ny fitantanana ny firenena ary ny fampiarana ny tany tandalàna marina. Tsy mbola namoaka antondana marina amin'ireo tompona andraikitra nanatanteraka na tsy ny fanambaram-pananana ny teo anivon'ny Bianco raha toka tapitra omaly izay fepitaona farany izay nomeny izy ireo anatanterahana izany. Fezora falatra. Nahitana fitombona ny isan'ireo tompona andraikitra nanatanteraka ny fanambaram-pananana raha ny fampitam-baovao ny Bianco androany, saingy tsy nisy ny isa mazava mikasika izany raha toka ny 1 Mey teo no tapitra ny fepitaona napetraka izy ireo ahafahana manatanteraka izany. Raha ny fantatra fandefasana taratasy fanairana no atao amin'ireo tsimbola nahefa izany hatramin'ny fepitaona voatondro io raha ny voalaza ny fampitam-baovao hatrany. Rovolana no omena azy ireo ahafahany manatanteraka izany adidy amin'ny fanambaram-pananana izany. Aorian'izay no anatanterahana ny PV. Maivandanja, izay no azo andikana ny filazana ny amin'ny sazy ho an'ireo tompona andraikitra tsy mahatanteraka ny fanambaram-pananana eny amin'ny Bianco raha ny fampitam-baovao hatrany. Raha ny voalaza ao lahara-pahamehana ho an'ny Bianco ny anatanterahana ireo tompona andraikitra fanambaram-pananana fa tsy ny fanomezana sazy azy ireo. Raha tsy hivina, hatramin'ny 12 Mey lasa teo, 770 ireo tompona andraikitra tokony anatanteraka ny fanambaram-pananana no nahavita izany. Ny tsy fahatanterahana ny fanambaram-pananana izay marika ny tsy fanajana ny lalàna velona ataon'ireo tompona andraikitra. Tokony voafaritra mazava ihany koa ankilan'izay ny sazy marina hiatra amin'ireo tsy mahatanteraka izany. Taorian'ny fanampina ny tanora malagasy miara-miainga ny tantsaha eny Manandrina miakatra ankehitriny ny vokatra. Tratra ara-potoana ihany ny vokapary arak'izany vahaolana maharitra miainga avy any fotony no tokony ho atao hoy ny antoko malagasy miara-miainga. Lili Rabiata. Efa bolana lasa tahaka izao ny fahamainan'ny tany tety Manandrina, tsy nisy ny rano, maina ny tany, tsy afaka namboly ny tantsaha. Io zao nefa mavonina ny eritra sy ny angadin'omby sy ny olona sy ny mpanetsa. Niainga teo araka izany ny fanampina nataon'ny tanora malagasy miara-miainga, ny tadiavana vahaolana hiatrea ny olany ahitany io. Motopompe no nomena ny tantsaha ary mifanampy amin'ny fiantohana ny solika izy ireo. Ankehitriny, miakatra ny vokatra, na nisy fahatarana aza ny fotoam-panetsana, tsy nisy fiatraika tamin'ny vokabary teny an-toerana noho ny fanampiana ara-potoana nataon'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny tanora malagasy miara-miainga. Ny hafalianay moa izany dia tena faly tokoa izahay satria tena vokatra ny vary ary nohon'ireo fanampiana izay nomen'ireo olona ny tany saiko teo ireo ny filohan'ny malagasy miara-miainga, ny filohan'ny tanora malagasy miara-miainga. Dia tao koa ny komina napita ny etaetanay laza fa tsisy rano eny amin'ny tambary nefa ny olona te amboly ny vary efa voafafy daholo. Tsy vahaolana le zaraina vary fotsiny na omena fanomezana fotsiny fa
tsara zany le hoe hita le olana mahazo ny tatsa ety a dia ampiana eo amin'ny ohatra hoe lafiny ara-teknika na lafiny ara-pitaovana na atosika mihitsy le tatsa mba hanana fahavononana no le hoe omena vary dia hoanina ny ray andro iny na ny 2 andro dia izay dia tsy hita izay fefarany fa dia ny eo ihany ny eo tsisy fiovana zany raha hoe zaraina vary fotsiny zany tsy vahaolana zany. Tsara ny vokabary tamin'ity na dia kely ary le orana azo nisy an'le fanampiana lasantsy tany amin'ny président Iado zany dia tsara le vokatra tsy arakaraka le izy hoe kely ny orana. Vokatra tena hoe hatramin'izay zany namboleko an'ity tanimbary ity tena vokatra izy tamin'ity tamin'ny nanorana azy zao tamin'le voananetsa voalohany mihitsy satria le rano avany amin'ny barazy tsy nisy dia le tonga le lasantsy zany tany amin'ny président dia izay vao nampidirana rano trohana tamin'ny groupe tao Andrenirano dia izay vao nanetsa namakivaky dia nanetsa. Eto aloha zany dia tena fifaliana lehibe ho anay mihitsy zany ny vitan'ny malagasy miara-miainga satria izay efa tena atao anatin'ny fahaverezan-kevitra tanteraka satria tsisy ninina azo natao dia teo zany no nitsiry le faniriana tany amin'ny ben'ny tanàna moa niainga le izy hoe misy olona tsara sitrapo any afaka hanampy antsika teo zany dia nanana fanantenana zany zay tamin'izay fotoana izay hoe ay ve mbola misy olona ohatr' zany zany eto amin'ity malagasy ity. Zao aloha le vokabary hita hoe nety na dia maina ary ny tany dia nafinaritra fa hitako hoe niova aloha le izy tamin'ity na dia hitako hoe maina ary ny tany dia saotra nareo betsaka. Fomba fiasa fanao ny antoko malagasy miara-miainga ary tokony ampiarina amin'ny sehatra samihafa eto amin'ny firenena hoy izy ireo ny fanampiana avy any fotony tsy tokony ahitratra siseo ivelany no entin'ny mpitondra mahana ny olan'ny vahoaka tahaka ny fizarana sakafo tsy maharitra. Olana ifotony iaina ny tantsaha ny tokony vahana raha ny fanazavana. Ny foto-kevitra malagasy miara-miainga moa raha noana ny olona dia tsy andeha ny mitrondro azy fa ny miazy aranjono ahafahany manjono ahafahany miatrika ny fiainana fa raha vonjy tavanandro tahaka ny hoe fanomezana fotsiny mantsy nomena tsy ahafahan'le vahoaka hivoatra mihitsiny ary izany indrindra koa dia mitohy amin'ny hetsika ataon'ny malagasy miara-miainga satria tsy inona misy ihany koa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ady amin'ny abadoana izay ataon'ny malagasy miara-miainga eny amin'ny fohibe ny ankerana. Rehefa mivoatra ny tsirairay dia izay no fandrosoana ho an'ny firenena ary izay no tanjona fa tsy ianona fotsiny amin'ny hoe fangatahana tsy misy fiezahana fa aprisihana ny olona hiezaka. Hitantsika tsara zao amin'izao fambolena vary eto Manandrina izao efa niraviravitana ireo vahoaka ireo tsy hita izay nataon'ny fitondram-panjakana nanampy nanosika tamin'ny fanampiana azy tamin'ny fampidiran-drano izao ny vokatra afa-pony rehetra ary taratra ao anatin'izany ny fandrosoana indrindra fa ety ambanivohitra itsika malagasy ny valopolo isan-jato dia tantsaha ka izany indrindra ny hoe miainga avy amin'ny herim-pon'ny tsirairay sy ny fandrosehan'ny fanjakana ny fahatongavana amin'izany hoe fampandrosoana izany. Vitsy ny manome fanampiana ny tantsaha tahaka izao raha ny fanazavana trany. Manavitra ny vokatra na vary na legioma ho an'ity faritra ity ny fanampiana nentin ny antoko hoy ny tompona andraikitra avy any an-toerana. Voalohany teny aloha dia misaotra betsaka ny antoko malagasy miara-miainga miaraka amin'ny tanora malagasy miara-miainga niara-netana na ahafahana nantotosa izao zavatra izao satria tena nisy tokoa ny tany tetỳ amin'ny faritra tetỳ ary nisy ny finiavana lehibe izay niraisin'ny commune moa zany voalohany indrindra niaraka tamin'ny atoko na ahafahana nanatanteraka izao vokabary izao moa dia hetsika niarahana tamin'ny atoko ary ny fambolena moa ity dia tena io ny aim-dehibean'ny tantsaha izay tena iakinan'ny fiainany karaha ohatra io ny voatotohana dia anisan'ny ohatra ny mamono ny tantsaha ihany ary izany no tena mahatonga anay eo amin'ny commune moa zany manao lahara-pahamehana ny resaka fikarakarana n'ireo tantsaha ireo satria ireo ny antoko ny fampandrosoana ety amin'ny tontolo ambanivohitra sy eo amin'ny fiainam-pirenena manontolo mihitsy ka dia tena zava-dehibe zao satria na tenaina fa tsy nampozina mihitsy le vokatra fa tena nety ary ny rariana dia mba hitohizan'izao hetsika zao satria raha tsy ampiana ny tantsaha tsisy zavatra afaka
androso mihitsy atao amin'ny firenena satria ireo no tena fototry ny fampandrosoana. Manodidina ny 20 hektara ny velaran'ny tanimboly tsy nahazo rano raha ho an'ny commune manandrina manokana izay nampiana tamin'ny alalan'ny motopompe. Itony fitadiavana vahaolana ho an'ny tantsaha ataon'ny tanora malagasy miaramiainga sy ny antoko malagasy miaramiainga. Omaly alakamisy voalohan'ny volana Jona no nanamariana ny iray volan'ny ankizy tany Tomasina dia tongotra. No nentin'ny nanamariana izany ny arahan'ny ministeran'ny mponina sy ireo ankizy marobe. Ny antsipiriny izay. Ankizy misa 10 no nandray anjara tamin'ny diabe anklonga miso nandritra fanokafany iray volan'ny ankizy tany Tomasina ny alakamisy voalohan'ny volana Jona. Nahatratra 2 kilometatra ny halavan'ny filaharany niainga teo amin'ny lapan'ny tanàna ka hatreo amin'ny gymnase Soavita. Niaran-dredona ny hira fanevan'ny iray volan'ny ankizy Jona 7 ireo ankizy marobe raha vao tafiditra tao amin'ny toerana anaovana ny lanonana. Satria ny ankizy no omena sehatra dia nandray anjara fitenenana ny solotenan'ireo ankizy nanokatra ny kabary. Manao azafady tena ka itenenitra tsy tokony natao iteny fa tokony mbola itenenana. Koa manao azafady tompoko lahy, manao azafady tompoko vavy. Miala tsiny koa satria ny mitondra tena mora fa ny mitondra teny sarotra. Rahabaiko anareo rehetra tonga eto, indrindrandrindra ianao, Ramatoa, ministra ny mponina, Montjina Réal. Isan'ny nanamarika ny fanokafan'ny iray volan'ny ankizy ny fanolorany ireo ankizy 12 mpikambana ao amin'ny assemblée constituante hitondra any amin'ny fametrahana ny antemeran'ny ankizy. Ny fiahinany zon'ny ankizy ankehitriny no hamaritra ny fahatratraran'ny firenena ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD amin'ny taona 2024 hoy ministra ny mponina. Raha misy enina taona zao amintsika ankizy tonga eto rehefa tonga ny taona 2024 tadidio tsara zay dia ianareo reo no antsoina hoe tadidinareo zay manomboka androany génération ODD. Manohana tanteraka izao tetika samy ministera amponina izao ny UNICEF izay mpiara-miombona antoka voalohany amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Tsy maintsy tafapetraka alohan'ny fotoam-pivoriana faharoa ny Parlement amin'ny volana Oktobra izao ny antemeran'ny ankizy hoy ministra ny mponina. Hovidiana ireo solombavam-bahoaka kely ho mpikambana ao amin'ny antemeran'ny ankizy. Ametrakantsika antemeran'ny ankizy andalo fifidianana io. Mianatra dia zao zany tsika ankizy dia hifidy. Isan'ny nanafana ny fanokafan'ny iray volan'ny ankizy i Momoda Smija. Mikakaika kosa ireo mponina ao amin'ny fokotany Akadidravola commune Ivato vokatry ny tsy fahampin'ny rano. Maro ny fitarainany sy fangatana nataon'ny tompony raikitry ny tanàna saingy tsy misy valiny izany hatramin'izao teny an-toerana eo ny nasaina. Amin'ny 12 alina no mandeha ny rano amin'ireo pompy ary mijanona amin'ny 10 ora maraina. Ny tsy fahampin'ny tosiky ny rano no voalaza fa antony mahatonga ny olana eo amin'ny famatsiana ny rano ao amin'ny fokotany Akadidravola commune Ivato. Fa eo ihany koa ny fisian'ny orinasa lehibe iray mampiasa rano ka vitsy ny lasa amin'ireo pompy. Sahirana vokatra izany ireo olona amin'ity fokotany ity. Fijaliana mihitsy no anay ny rano ety amin'ity faritra ity satria io pompy io zany amin'ny 10 alina io rano io mandeha dia tapaka amin'ny 4 maraina. Miharitra eto amin'ny 2 alina amin'ny 2 alina nefa ny amin'izao efa raha malala ny sécurité raha tonga eto amin'ny 10 alina zany dia mahazo rano any amin'ny 2 alina na ohatr'izany. Fijaliana be zany rano ety aminay ety satria rehefa tsy mahatsatsa an'ilay rano amin'ny pompy le amin'ny 10 maraina sy le amin'ny 3 maraina iny zay dia voatery tsy maintsy manakarama olona matsaka rano dia mandany eo amin'ny matetika eo amin'ny bidon anay zao eo amin'ny aky 10 eo enina dia ny ray bidon nefa androndrato ny akanjo zareo anazy dia mandany eo amin'ny 5000 eo zany isanandro
amin'ny rano. Ny fahoriany sasany fifaliana ho an'ny hafa nahazo asy ireto ankizy tanora ireto vokatra ity fijaliana rano ity. 200 ariary no akan'izy ireo ny ray bidon eto amin'ity fatsakana ity. No ny fatapahan-drano ety amin'ity toerana ity moa zany dia fatapahan-pompe isaky ny maraina dia tsy maintsy maniraka bandikely foana ny olona ety haka rano. Dia eo amin'ny 200 isaky ny bidon ny angalanay anazy. Dia mahazo eo amin'ny 15 000 eo isan'andro mahera. Dia misy fotoana moa rehefa mandeha pompe dia tsisy aloha. Dia rehefa tapaka ny pompe any ambony any tsy maintsy aty foana ny loha rano aty tsy maharaka mihitsy. Amin'izy aloha mba hoe misy anjamakely ety ao sisitsisiny ety amin'ny toerana ety moa zany. Efa maro ny fangatana sy fitarainana nalefan'ireo tompon'andraikitry ny tanàna ny antefa tany amin'ny Jirama momba ity tsy fampiny rano ity. Saingy hatreto fampanantenana ihany no omeny eo anivon'ny Jirama efa volana maro zay. Efa nisy fangatana atao tamin'ny Jirama fa tsy hainy mihitsy fomba hanaovana azy fa tsy mamaly mihitsy zareo zany. Efa hatramin'ny volana oktobra taona 2024 vao nanomboka nandray fitantanana ny tenanay dia efa nilaza sy nandefa taratasy tamin'ny Jirama ny pression andrano raha tsy ampy eto koa miakana dia miakana amin'ny fahaiza-manao ny Jirama zany no hamahana ny olana io. Nanaitra ny olona nandalo teny Ivato ihany koa ny fahitan'ireo andrin-jiro mandeha amin'ny folora ao amin'ity commune ity. Mirehitra andro manalina ireo jiro amin'ny poto. Raha nanontaniana mahakasika izany gaboraraka izany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune toy izao no nambarany. Raha momba ny poto anjiro le mirehitra lalandava 420 ora amin'ny 420 ora reny efa nampandreny Jirama ihany koa ny tenanay eto amin'ny fitantanana ny commune Ivato ary ny valiteny azo dia avy amin'ny zareo Jirama dia tsotra hoe taorianan'iny fahasimban'ny transformateur teto Ivato iny dia mbola tsy voaveriny zareo amin'ny laoniny tsara ny famatsina andreo jiro zany dia ao no réglage diso ao ny réglage lasa voatery lasa mirehitra mandavanandro sy mandavanandro loatra an'io. Ho anay nefa ny tokony hovahanaingana koa olana io fa satria amin'ny andro antrandro atao inona moa jiro poto sitrany mba angovo entina miasa any amin'ny tokantrano tsirairay. Mampametra-panontaniana araka izany ny fomba fiasa eo anivon'ity orinasa Jirama ity. Milaza fa tsy ampy ny angovo, etsekilany, manjaka ny gaboraraka na eo amin'ny jiro na eo amin'ny rano. Ny vahoaka madinika hatrany anefa no misedra fahasahiranana vokatra izany tsy fahaiza miasa izany. Tsy mitsaha mitombo ireo fikambanana na antoko politika mitaky fiovana eto amin'ny firenena, fanavotana ny firenena sy ny fanaovana antso avo amin'ny mpitondra no nataon'ny olona asiny tany tamin'ny ity androany ity. Narindra Randrianomanana. Tsy lan'olomanga isika malagasy ho ny fikambanana olona asiny tany ka tsy tokony ho faty akazo tokana. Tsy fahampiany fahaizana mifeny politika sy fomba fitantanana ny firenena no manjaka ankehitriny. Olana eto Madagasikara ihany koa ny fametrana kandidaty sy manana traikefa eo amin'ny tontolon'ny politika. Anisan'ny antony tsy sy ny fampandrosoana maharitra, ny tsy fahombiazana ary ny tsapatsapa ataon'ny mpitondra raha ny fanazavana. Fa ny politika zay le hoe maty hanina satria Madagasikara hatramin'izay dia lasa hoe ny olo malaza na olona tsy voahofana akory ara-politika na tany voataiza tany anatina antoko politika no lasa tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena dia zay zavatra ny antom-pisin'ilay fikambana ametraka an'izay modely zay. Noho izany amin'ny raharam-pirenena amin'ny maha olom-pirenenanay dia tsy maintsy hiatrika ny raharam-pirenena izahay. Fa ny fikambana olona asiny tany kosa dia mametraka an'izay hoe modely misy repère sy identité ao zany. Ny fanaovana politika mahamatianina aty zany foana ary ny inona zany fanomanana sy fampiofanana zay hitondra ny ty firenena ity raha pitso sy raha afaka pitso satria araka ny teninay teto hoe tsy lan'olomanga ny firenena tsy amaliko ny teninao zany tsy voandroana kory zay nanihevitra fa efa manihevitra foana zany zay. Manana paikady vokatry ny fanadihadiana nataony dia ny fotony ary mitondra vahaolana mifandray amin'izay ny fikambanana. Fisian'ny modely tsara avy amin'ny mpitondra arahina asa sy fandrindrana ny politika mendrika ho an'ny malagasy ny vahaolana hita ny fikambanana ho an'ny Madagasikara. No resahanay ary ao anatin'le hoe misy teoria ny modely tsirairay dia iny zany no resahana ianarana ampianarina ifandraisana lahatra ary apetraka rehefa aveo ampiarina rehefa aveo amin'ny fiainana satria amin'izao tsika miteny izao zany efa voalaza teo hoe tsy araka ny tokony ho izy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ka zary
nanamavo an'le hoe mpanao politika sy ny fanaovana politika le fomba mampanao nisy zany ary mahatonga ny tanora sy ny olona tokony andray andraikitra lasa miravoravo tanana sy matahotra an'le hoe politika. Anisan'ny fikambanana iray manamelika ny tsy fahaiza-mitantana ny OHT. Anisan'ny fikambanana vonina ijoro anavitra ny firenena amin'ny alalan'ny paikady matiany izy ireo. Mila fahaizana ny fitantanana ny firenena ary miankina amin'ny mpitondra avokoa ny fiainan'ny vahoaka anatin'ny firenena iray. Fahaiza-mitantana izay tsy hita soritra amin'ny mpitondra ankehitriny. Amory vahoaka eny amin'ny trampokon'olona isotro raha mipitso maraina ny firaisankina ho an'ny fanavotan'ny Madagasikara manoloana ny ambaran'izy ireo vahaolana amin'ny tsy fahaiza-mitantan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hita araka izany ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana manoloana ny ity hetsika ity. Fanampanazavana. Famelaberarana ny hevitray atolotray amin'ny vahoaka malagasy mba agnala ny fahasairanana zay mahazo asika mianakavy amin'izao fotoana izao, mba hoe tany manana maizy azy mandroso marina ity Madagasikara ity miaraka amin'ny vahoaka malagasy manontolo satria zany hoe fanorenana ifotony izany dia tsy vita raha tsy ny vahoaka malagasy manontolo mihitsy no mandray anjara amin'ny fanorenana ifotony. Mitarika zavatra be dia be zay zavatra zay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola miandry famatsim-bola avy any ivelany fampiarana ny grille indiciaire unique raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny asa-panjakana tamin'ity androany ity. Vola manodidina ny 900 miliara ariary no tsy maintsy tadiavina amin'izany. Mioramanitra. Miray hevitra amin'ireo fivondronam-ben'ny mpiasa ao amin'ny ministera ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy ny amin'ny tokony ampiarana ny grille indiciaire unique ho an'ny mpiasa-panjakana amin'ny ankapobeny. Mbola olana kosa nefa ny tsy fananana ny fanjakana ny vola natokana ho amin'izany. Vola mitetina 900 miliara ariary raha atambatra ny takina ahafahana mamaly ny fitakian'ireo mpiasa-panjakana. Voatery miandry ny famatsim-bola avy any ivelany araka izany isika. Ny fampitoviana grille indiciaire zavatra eken'ny fanjakana ao anatin'le politique nationale fonction publique vaovao. Ekena amin'ny principe ny olana kely ny antimanana mbola tsy ampy ny arabola zany. Satria raha ny kotina io dia mitentina anoany amin'ny 600 miliara d'ariary any. Mbola tsy manana an'izay tsika zao. Mitady hevitra ananana an'izay miteny amin'ireo mpremombonantoka hoe ampinareo zahay fa hanao grille indiciaire unique dia nefa tsy manambola. Ilaina io satria amin'ny resaka fitantanana raha-panjakana misy natao hoe traitement égalitaire. Tsy maintsy ampitovizina zany. Fa amintsika amin'izao mbola misy zay tsy fitovizina zay. Raha sy aivana, nanao fitakiana omaly ny fivondronam-beny ny mpiasa-panjakana ny amin'ny tokony ampiarana ny grille indiciaire unique raha tokony ho izy mitovy ny karama raisy ny olona mitovy mari-pahaizana. Teo ihany koa ny fangatahana ny fampiakarana ny mari-karama ambany indrindra oroetsy ariary. Miato ny fitokonan'ireo mpiasan'ny fahaditsiranana hatramin'ny 9 jona ho avy izao. Miverina kosa nefa izany raha toka tsy misy ny vahaolana izay nitapaka tao anatin'ny feonamben'ny mpiasa omaly manome iray volana. Ny ministry ny fitandalam-bola araka izany izy ireo andohavana ny tambokaraman'izy ireo izay tsy voalona nomboka ny taona 13 fanampanazavana. Tapaka nandritry fivorim-betsaram-potoana izay natao omaly alakamisy voalohan'ny volana jona ary fa omena fotoana hatramin'ny 9 ny volana jona 17 ny fanjakana mba hamahana ny olana ary koa mba hahafahan'ny vahoaka mananjo ifety ampilaminana. Tapaka ihany koa fa hiverina hitokona maharitra ny mpiasan'ny fahaditsiranana rehetra manomboka ny 17 ny volana jona raha toka tsy mahazo valiny mahafa-po. Mitohy hatrany ny fanelanelana ataon'ny olafitry ny mpanao gazety manoloana ny fifanolanana eo amin'ny
gazety Free News sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena noho ny lahatsoratra navoaka nyity gazety ity tamin'ny alatsinainy faharoa amby roapolon'ny volana May lasa teo. Niverina ny antso ny anteny miram-pirenena araka izany ny avy eo amin'ny olafitry ny mpanao gazety mahakasika ity raharaha ity. Nilaza tsy ho afa-po ny direkteran'ny kabonetitra ny filohan'ny anteny miram-pirenena tamin'ny droit de réponse sy ny démenti nomen'ny gazety Free News. Ny olafitry ny mpanao gazety kosa manoloana izany dia nilaza fa ijoratra amin'ny farany amin'ny fiarovana ny asa fanaovan-gazety. Tahaka ny mahazatra ireto indray ary misy dokavatra alohan'ny hanarantsika ny toy ny vaovao. Tsy mitsahatra ny manome fahafa-po anao ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Hitosy. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, tsara kalitao, nefa ny amin'ny vidiny mirary. Hitanao eto avokoa ireo karazana appareil électroménager izay manamora ny asa ao an-tokantrano ao. Ny réfrigérateur sy congélateur maro azo isafidianana tsara. Misy hatrany ireo machine à coudre mitondra ny marika Avolenta Saint-Georges izay fanta-daza maneran-tany. Tsy diso anjara ihany koa ianao amin'ireo appareil électronique maty ary fantaro fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalane, Saint-Georges Vista Horizon Hitos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Akory ye! Finaritra raha andria! Manahoany? Manakory nareo? Akory ale! Salama aby! Mbola tsara. Za malagasy. 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 Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fatany mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana, ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa? Ora misia, mba haingakengana kely ianao fa zange mamaiky. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Feno avaliana ny tontolo andronay. Mba manararoatra ny fotoana iarahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany no nahatonga nahisafidy ny spaghetti spécial, tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny saosy tomaty spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao. Parce que vous voulez rendre votre papa fier de vous, offrez-lui son super smartphone Tecno N9 compatible 4G. En plus, son prix est en super promo, 299 000 TTC seulement. Et en cadeau, 1 gigaoctet d'internet pour profiter à fond de la garantie 4G d'Orange, sans SMS et 60 minutes d'appel vers Orange. Faites-lui plaisir avec Tecno N9. Rendez-vous vite en point de vente Orange. Orange.
sady mbola vao mafana be mihitsy izy misongona dadabe zanonako ary ahoana ny tovolahy miamoko vola efatra zafady eo iny ary fiato manaony ianao atao menakely mena ono aky fa ahoana kindry malafo mofo petabe ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebiako akia Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Azambasar piaro anao madama inona ty fananino ty voakaiky moka za tamialina mampiasa frascoil ody moka tsy maseptra mosquito frascoil ampiasaino ndrehetra mampiasa frascoil misy parfum karazany enina mosquito frascoil tsy mora tapaka no matra mampiasa frascoil ody moka tena tsara mosquito frascoil mampiasa mosquito France Coil matory ampilaminana miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako vonona trany aho anampy mpiarabelamo lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho fa ny tena mahafaly indrindra dia miona amin'ny ankohonako rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavirary ny diako ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula lay menaka miasa mafy toanao. Du 20 mai au 19 juin, Cosmos fête les parents. Pour le bonheur des mamans, des remises exceptionnelles sur les salles à manger, salons, chambres à coucher et autres meubles. Et encore des remises ou des cadeaux offerts sur les réfrigérateurs, machines à laver, cuisinières à gaz et autres articles électroménagers. Mais les papas seront aussi gâtés avec les promotions spéciales sur les téléviseurs, home cinéma, téléphones, tablettes et autres appareils audiovisuels. Alors rendez-vous chez Cosmos pour le plaisir des parents. Cosmos, le bonheur d'être chez soi. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Spaghetti tena matsiro spaghetti français mura vidy tsara qualité spaghetti français tsy mirekidraikitra mora andrahoina mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo spaghetti français mampirehantsika tsabe spaghetti français spaghetti français safidiko safidintsika. Des produits de qualité pour votre intérieur? Trust vous facilite le quotidien avec ses réfrigérateurs, refroidisseurs, congélateurs, machines à laver, ses cuisinières à gaz, haute aspirante, four encastrable, micro-ondes, ses appareils électroménagers, rice cooker, multicuiseur, robot chef, sandwich maker et bien d'autres encore. Alors choisissez les produits Trust avec une garantie de 2 ans et à des tarifs exceptionnels chez les revendeurs Trust. Et pour la fête des mères, des offres inédites vous attendent. Gagnez en cadeau un appareil électroménager à l'achat d'un réfrigérateur ou d'un congélateur. Trust, la marque de confiance. ITM fito ambin'ny folo sy roa arivo etsika iray lehibe ho an'ny fizahan-tany ny sakafo ny asa tanana ary ny fialamboly ahitana pampiranty mihoatra ny eronjato famelabelan-kevitra ary fanentanana isan-karazany fampisehoana fandrahoana sakafo iarana amin'ny chef lalaina sy chef zoo lalao samy hafa iarana amin'ny aléa des possibles Madagascar's fashion show iarana amin'ny Michael Vida baptême de plongée acrobranche tyrolienne izy tombola mety ahazona loka marobe sy fotoana manokana ahazona fianambidy ITM ny valo hatramin'ny 1 volana jona ao amin'ny village ny francophonie Andohadapenaka. Ao amin'ny Blue Line TV fianambidy manokana 700 pe zao azonao ny chaîne rehetra
mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha makatelo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny fafitony volana jona izao ny farana ny fisoratana anarana amin'ny fifananana Miss Jeunesse Madagascar. Ny fafolo sy ny faharaiky amby folo volana jona kosa no anatanterana ny kastina eny an-tany mena eny. Tsara matianina no itsara ity fifananana ity raha ny fanazavan'ny mpikarakara. Fezoro Ravaly. Hatramin'ny androany mahatratra 500 ireo andrembavilanitra 520 hatramin'ny 720 taona efa nisoratra anarana andray anjara amin'ny fifananana Miss Jeunesse Madagascar. Ny fafitony volana jona kosa ny faim-potoana farany ananan'ireo mbola maniry andray anjara farany isoratana anarana. Ny fahafolo sy faharaiky ambin'ny folo ny volana jona izao no isafidianan'ireo mpandray anjara ny fotoana natanterahana ny fifantenana amin'ny fifananana Miss Jeunesse Madagascar ao amin'ny terrasse Villa Pradon Antanimena. Be da be nareo no manontany anay hoe ahoana ny fandehan'io casting io. Manomboka amin'ny valora maraina zay dia efa mandray atao amin'ny complexe Villa Pradon aty amin'ny terrasse ny Villa Pradon. Tsy misy akanjo manokana fa izay tianareo anaovana ihany no anaovana. Dia ny zavatra atao amin'io dia fandraisana, avy eo alaina sary ny ankizy, dia avy eo manao présentation amin'ny jury ny mombamomba ny tena. Dia zay zany fandehan'ny casting maximum 5 minutes isaky ny ankizy zany izy io fa tsy maka fotoana ela be. Ny andron'ny fifantenana ihany no amantara ny mpandray anjara ny valin'ny fifananana. Isesy aorian'izay ny fampiofanana sy ny dingana rehetra amantarana ny Miss Jeunesse isoltenan'i Madagasikara amin'ny Miss Jeunesse France World sy anatanteraka ny tetikasa izay nomaniny. Amin'io andron'io casting io ihany zany no alalan'ny mpifaninana raha tafiakatra izy amin'ny dingana manaraka raha tsy tafiakatra. Aorinan'io moa zany dia misy ny formation dia mandeha ny demi-finale. Aorinan'izay kosa dia atao amin'izay ny formation anatanterahana ny finale Miss Jeunesse Madagascar. Rehefa maresy ny Miss Jeunesse Madagascar dia misoltenatsika amin'ny Miss Jeunesse France World dia manana projet izy, mipropose projet dia iny projet iny no tanterahina eto Madagascar. Mandritra ny fifanitsanana voalohany no anomanany ny mpandray anjara ny lahateniny sy ny fampahafantarana ny tetikasa izay omany no tanterahana. Ao anatin'ny fangaraharana tanteraka no natanterahana ny fitsarana ny fifananana Miss Jeunesse Madagascar, olo-malaza, olo-tsotra, matianina eo amin'ny sehatry ny lamaody, ny filatroana, ny fakana sary, ireo nandrafitra ny mpitsara amin'ity fifananana ity, iovaova isaky ny dingana kosa izy ireo. Mitoetan-trany amin'ny tantara mandritry ny vanim-potoana ny itondrany mpanjaka teto amin'ny fiarahamonina. Anisan'ny vakoka malagasy mampifandray ny vahoaka sy ranona valina voalohany ny Totoabato n'Antaninarenina. Mbola mitohy izany fifandraisana izany ankehitriny amin'ny alalan'ny varotra sy ny kolotsaina. Narindra Randranomanana. Tamin'ny nanjakandrana valina voalohany tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny 1970 no tena nanamarika ny fampiasana ny Totoabato izay nitondra ny anarany. Mampifandray ny vahoaka tamin'ny mpanjaka ranona valina voalohany no tena nahafantarana ity toerana ity. Totoabato n'Antaninarenina no tena ahafantarana izany vakoka malagasy izany ankehitriny. Mbola mitoetra ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka izany. Rana valina zany naingavany androvy izy andeha tsena, andeha mba jery tsena, andeha jery lanonana aty Analakely aty tamin'ny fotoan'androny dia amin'iny izy no ity Totoabato iny no lalana nandehanany. Ity Totoabato ity zany anisan'ny manan-tantara ho antsika eto Antananarivo satria be da be tsy haiko hoe iza olona teo Antananarivo mbola tsy nandalo teo amin'ity Totoabato n'Antaninarenina ity fa tena nanampy antsika tamin'ny fiainana satria raha eto anao zao ny ainga hoe andeha ho any Ampefiloha dia mbola iodina any amin'ny tournelle na iodina ny sotra sahirana ianao entinao manivaka tonga dia miakatra ny soraka tonga dia any Ampefiloha satria amin'izay ny tombony. Eo koa tazantsika ireo midabe ny olona mivarotra mampandroso ny tourisme, mampandroso ny fiainan'ny vahoaka rehetra, misy olona velominy ty Totoabato ity maro.
fitazomana izay serasera sy fifandraisana izay ankehitriny toerana ahafana mizara kolotsaina toy ny eo amin'ny lafiny zavakanto izany efa nahafantarana ny zaridaina Antaninarenina ireo fampiratiana amin'ny kolotsaina amin'ny endriny samihafa izay mbola manana ny toerana ny totobaton'ny Ranavalona voalohany ankehitriny ary mampifandray ny zavakanto malagasy toy ny hira sy ny dihy faneraserana akaiky mihitsy eo amin'ny teny zavamaneno sy ny mpijery sy mpankafy satria izay ny tanjona Ranavalona voalohany ny faneraserana samy malagasy zany tsy selanelana fa pikasoko amin'ny samy malagasy tsika le événement tanteraka mihitsy zany amin'ny lahady 11 juin manomboka amin'ny 12 dia vao manomboka mihitsy tonga dia vakotazana mandeha eo ny ragasy maro samihafa dia iny koa ny hitantsika eo ny mozika jazz. Misy ireo ezaka ataon'ireo mpiangaly ny mozika jazz amin'ny fitazomana ny tantarana Ranavalona voalohany amin'ny alalan'ny hetsika izay efa taona no nisy teto Andrenivohitra. Fifampizarana izay anisan'ny FDB ary novoizin'ny mpanjaka Ranavalona voalohany no mitohy ankehitriny amin'ny alalan'ny mozika. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia haritra herinandro ny fifaninanana mitompon-dakany Madagasikara taranja atletisme amin'ity volana jona ity ligue 12 section 5 ny faninanana amin'izany ao amin'ny stade municipal Alarby araka izany dia mifansivy fa folo fa 1 jona izao no anatanterahana ny championnat jeune d'athlétisme ny fahaenina 17 ary 18 jona kosa ho an'ny championnat amin'ny karazana taranja rehetra fanampanazavana d'athlétisme isataona zany tsy maintsy manao championnat de Madagascar fa eo ny ankizy ny athlète fa manao entraînement dia tsy maintsy mifara amina championnat izy io eto zany ny championnat de Madagascar ny farany saison eto Madagascar fa ny ankizy matanjaka rehetrarehetra mbola manohy mamonjy championnat d'Afrique mamonjy championnat du monde ny zavatra nisongadana tamin'ny fanomanana ny ankizy zany tamin'ny ty saison ty betsaka ny fanasana tany ivelany betsaka ny test natao dia ny misy efa nanomboka misy atleta tanora maro manomboka misongadana afaka manolo an'ireo zay teo aloha ary faly dia faly izy efa manomboka miseo zany ny relève. Tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany dia tafiditra ao anatin'ny top 100 ny Barea Madagasikara izay efa antaonany maro no tsy hita tao anatin'izany sehatra izany raha ny filaharana navoaka ny fifady laharana fa 7 isika amin'izao fotoana izao Tanela Ratondrarson. Niakatra eo amin'ny laharana fa 7 amin'ireo 120 no misy ny ekipa pirenena malagasy amin'izao fotoana izao raha ny filaharana navoaka ny FIFA androany laharana fa 4 amin'ireo 5 kosa no misy azy ireo raha eo anivon'ny CAF fa 4 amin'ireo 4 eo anivon'ny COSAFA ary laharana voalohany aty amin'ny ranomasimbe indianina. Raha tsy aivina ny volana martsa teo tany amin'ny laharana fa 7 no nisy antsika tao anatin'ny FIFA. Niakatra laharana 7 izany noho ny avy eo ny volana aprily tonga teo amin'ny laharana fa 12 ny volana Mei ary izao niakatra toerana 14 izao ny volana Jona. Raha tsy aivina ny volana Febroary taona 770 no farany nahitana ny ekipa pirenena malagasy tao anatin'ireo 100 voalohany ka nitazoman'izy ireo ny laharana fa 7 tamin'izany. Irarina mba hiatsara hatrany ny vokatra eo amin'ireto ekipa pirenena malagasy ireto ka hiakatra amin'ny toerana tsaratsara kokoa hatrany ny baolina kitra eto Madagasikara. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray dia tsy ho isan'ireo hiara-tontosan'ny COP21 nitinapaka tao Paris ny États-Unis araka ny fanambarana nataon'ny filoha Donald Trump omaly fifanarahana vaovao no arosin'izy ireo raha nambarany. Nitsipaka izany sady ny filoha frantsay fanadiny amin'ny sariny France 24. Fiantsina izao tontolo izao no nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina izay nore androany tamin'ny fampitam-baovao sy gazety antsoratra ny ivelany. Fotoana izao ialana amin'ny fifanarahana natao tao Paris, io no fanambarana nataon'ny Donald Trump omaly mikasika ny COP21. Ny mety ikatona ny orinasa lehibe maro sy ny mety tombony tsy fanananasa vokatra izay no antony nandraisan'ny fepetra hiala tsy hompikambana ao amin'ny fifanarahana natao tany Paris io. Voafidy ao isolo tena sy hijery ny tombontsoan'ny Amerikanina fa tsy hijery ny tombontsoan'ny Frantsay hoy izy ary fifanarahana tsy azon'ny États-Unis tombontsoa ny COP21 raha ny fanazavana hatrany. Nilaza ihany koa ny tena ny fahanaiky fampidinika raha toa ka misy fifanarahana hafa ho atao entina hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro.
manoloana izany anefa entitra ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena frantsay fa tsisy velively ny fifanarahana hafa tsisy ny vahaolana hafa loza mitatao amin'ny toetry ny andro manerana izao tontolo izao ny tsy fandraisana fepetra ary fanapa-kevitra maneho fitiavan-tena ny raisin'ny filoha Donald Trump raha ny nambarany hatrany. Saika diso fanantenana manoloana izany avokoa ireo firenena miisa 470 mpikambana ao amin'ny COP21. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity noravana mialohan'ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka io maraina io tetsy mazaza fandanimpotoana sy fandreborebena no ny heverin'ny solombavambahoaka izany. Mananjo tahaka ny olona rehetra ny voafonja ka tsy mendrika ny ampiarana herisetra azy tsy maintsy manao ny asan'ny fitsarana amin'izay fantatra fa manao izay herisetra izay io ny nambaran'ny fitsarana avy any Manakara. Ary farany mody taorian'ny fanampin'ny tanora malagasy miara-miaingy ny tantsaha eny Manandrinina niakatra ankehitriny ny vokatra. Tratra ara-potoana araka izany ny vokabary fa olana maharitra miaingy avy any fotony tokony atao hoy kosa ny antoko malagasy miara-miaingy. Izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. raha te hampirindra sy tiana mora ny fiainana andavanandro safidio hatrany magasin Saint-Gervais tsara lalàna sy Horizon Itos ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Gervais tsara lalàna sy Horizon Itos nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Jouantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be.